Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay fiangonana Kristam-Basia Madagasikara anio alatsinainy fa 9 volana Oktobra taona 2024 izao. Ampifaliana ho anay foana no izaran-drao so dia fahamasinana ho anao izay nosoratany lelan'Andriamanitra Pasteur Kristy izy tia ilay filoham-panorona ny fiangonana Kristam-Basia maneran-tany ka manasanao andrania hifantoka hatrany azy amin'izao taona izao. Ny loha hevitry ny raso dia antsika anio dia hoe mpiara-miasa amin'ny tanjon'Andriamanitra. Tena Andriamanitra ny andiny fanokafana eto ny nalaina tao amin'ny Korinthiana voalohany toko 7 ny andiny 7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay, sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Amen. Hiditra amin'ny famelabelarany lelan'Andriamanitra sika manasanao hifantoka hatrany ary. Iray amin'ireo antony mahatonga ny fahamatsorana ara-panahy sy ny fandehanana amin'ny fahendren'Andriamanitra dia ny fampifanaranao ny zavatra rehetra amin'ny fikasana ao anatin'izany ny famonjena fanahy. Mila fantatrao fa mpiara-miombonantoka sy mpiara-miasa amin'Andriamanitra ianao ao anatin'ny fandaharam-potoanany eto an-tany. Aleluia. Nentina ho ao amin'ny Kristy ianao, tsy handositra ny fanameloana fotsiny fa mba hanatanteraka anjara voatendry masina dia ny hiara-miasa amin'ny tompo amin'ny fitondrana ny hafa ho ao amin'ilay fanjakana. Mandehana amin'izany antsonao izany amin'ny mahampanompo ny filazantsara sy mpitandrina ny zava-miafin'i Kristy anao. Manambara izany hoy ny ao amin'ny Korinthiana 4 toko 7 ny andiny 15 ka hatramin'ny 9 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa tsy miambo anana fahaleovana avy aminay hevitra na amin'inona na amin'inona izahay, fa ny fahaleovanay dia avy amin'Andriamanitra izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin'izay fanekena vaovao. Amen. Ho ihany koa ny Korinthiana voalohany toko 4 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay amin'Andriamanitra izahay, ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Aleluia. Mahavoakara be ary mitondra vokatra maro ao amin'ny asa fanompoana fampihavanana. Aleluia. Efa nilaza izy ao amin'ny Marka toko 1:10 ny andiny 10 hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Noho izany tsy ilaina ny manontany hoe Tompo, inona no tianao ataoko? Mazava ny toromarika aminao androany hoy ny Korinthiana 4 toko 10 andiny 17 amin'ny anaran'i Jesosy, fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampihavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampihavanana. Amen. Mandehana miaraka amin'izay lara-pahamehana ao amin'ilay fanjakana, mamonjy fanahy isan'andro ary atokany ny fanananao ho fampandrosoana ilay fanjakana, manova vavaka fanelanelana amin'ny firehetana ho an'ireo izay tsy mbola mahalala ny Tompo. Raiso ny fitiavan'ny Tompo milaza amin'ny Baiboly fa mahari-po amin'ny olona rehetra izy ho famonjena azy ireo, ka tsy tiany hisovery izany fa mbola ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Manamarina izany ao amin'ny Petera 2 toko 7 ny andininy 7. Hoy ihany koa ny Korinthiana 2 toko 5 ny andiny 14 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy.